Eo amin'ny siam-piariana drakaka kosa indray natomboka omaly ny atrikasa miary. Atrikasa izay eonareo mpandray anjara eo amin'ny lalam-piariana drakaka rehetra. Araka ny fantatra, siam-piariana ary arenan-dranomasina mampidi-bola betsaka eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana ny drakaka. Ny mombamomba izay miaraka amin'ny Sa Sylvain sy miary vola tsy ferana. Atrikasa isam-paritra no nentina nanatotosana ny fananganana ny atrikasa miary, efa nitety matianina maro eo amin'ny tontolon'ny jono, ny fanondranana ary ireo mpitrandraka momba ny drakaka, ny tambazotra miary, mpiano vokatra drakaka. Teo ambany fiahin'ny ministra ny jono sy ny arenan-dranomasina sy ny fikambanana mpiany tontolo iainana maro samihafa ity atrikasa natomboka omaly ity, ary teo ny nataony tombanezaka momba ny lalam-piariana rehetra eo amin'ny tontolon'ny drakaka. Hetsika ny entanana ny mpisehatra eo amin'ny fitrandrana drakaka ihany koa ny tambazotra miary, hitsinjovana ny fampandrosoana maharitra eo amin'ny tontolo io. Ny zo mihaly moa dia manentana hoe hanatsaratsara ny vokatra izay drakaka izay zany amin'ny ireo mpisehatra rehetrarehetra zany, tsy alaina zany le izay kely fa izay mirefy araka amin'ny 10 cm zany no azo alaina zany alain'ny mpanjoro. Dia amin'ireo izay fitoerany drakaka koa zany toy ny alahonko tsy tokony ho tampaina izay ny fanentanana zany anjara asany mihary eo anivon'izay fiainana drakaka izay. Maherin'ny 300 taona ny fanondranana drakaka isa-taona, manana laza ny malagasy eo amin'ny tsenam-barotra iraisam-pirenena ary miroborobo fatratra ny fanafarana vokatra avy eto Madagasikara. Ireo firenena aziatika ny tena voasarika araka ny tombana avy amin'ny tambazotra miary. Iarahantsika malala hoe raha mijerytsika andreny ataontsika hoe atotan-kevitra dia nisy ny ataontsika hoe fiakaran'ny fanondranana satria nahoana ny fitrandrana an'ireny drakaka reny raha tany aloha zany tsika dia nahatsapa hoe taloha zany drakaka zany tsy dia nisy valeurany loatra fa taty aoriana zany nanomboka ny nahita izay valeuran'izay indrindrandrindra amin'ny fanondranana reny ataontsika hoe drakaka velona izay anisan'ny naporoporobo mafy dia mafy ny fanondranana ary ny fitrandrana ihany koa dia ahitana izay fiakaran'izay. Izay no anisany natomba ministera mijery akaiky ny fitrandrana sy ny fiarovana amin'izao fotoana izao mba hialana ary hiarovana mialoha ny mety hoe sanatriny zany mahatonga ny hoe mety hoe fahalanina na ohatra zany dia n'izao zany ministera dia efa mijery an'izay sady mahatonga an'izao atrikasa atao rehetra zao. Tsy voatery makano daholy fa misy ny tsena aziatika, misy ny tsena européenne nandehanana ny vokatritsika, fa misy ihany koa ny ataontsika hoe maro ny mitrandraka azy, maro ny mitady azy eo anivon'ny tsena amin'ny ankapobeny mitovy amin'ny vokatra rehetra ihany, misy mitady azy maromaro, misy mitady azy vitsivitsy fa arakaraky ny fitadiavana zany anivon'ny tsena no andehanany vokatra amin'ny ankapobeny. Entitra ny ministeran'ny jono sy ny arenan-dranomasina amin'ny fiarovana ireo drakaka amin'izao fotoana, maro ny manao fitrandrana mihoapapana ary misy ireo mpanjony drakaka tsy ampirefy. Efa nanomboka ny fiahina sy ny fanaraha-maso ireo sisy tany ary tsy hijanona intsony zany araka ny tatitra avy eo amin'ny ministera.